nataonao izay nataonao ny amonjay nitanjonao ny amonjay nitanjonao. Voninahitra ho an'Andriamanitra rirany a fiadanana kosa tonona manokana ho anao sy ny ankonanao ao anatin'ny tokantranonao amin'ny toerana rehetra misy anao a dia tononona ny fiadanana amin'ny fotoana mandray ny tenin'Andriamanitra tsika dia mandray an'Andriamanitra satria ny teny dia avy amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Andao angataka ny fanahy-masina ary a mba hosokafan'Andriamanitra ny fo ambam-panahy andraisantsika n'izany teny izany. Jesosy eo misaotra betsaka anao ny amin'ity andro androany ity, misaotra ray no ny fitiavana sy ny famindraponao. Mbola famindraponao tokoa Andriamanitra ny tsy mahalany ritranay, fa raha ny fahadisoana sy ny fahadalanay dia tsy mendrika ny ho velona izahay. Velominao izay no famindrapo satria tianao mbola andray ny famonjena, satria tsisy tianao verina diray azy. Androany Tompo, mangataka ny fananao masina, anokatra ny maso ny fanahinay tsiraray avy sy izay miaino izao teny izao Tompo a, mba hisokatra eo anatrehanao, handray ampitiavana amin'ny fotoritory sy mangorangoraka izay ataonao tsinitsinina mba atao niteraka famonjena. Jesosy eo miasa aminay a amin'ny herin'ny fananao masina, mitenena Tompo fa vonona iananao izahay. Saotra ray malalo. Amen. Tonga ary ny fotoana izay hanomezan'ny Tompo antsika indray ny teniny. Sokafy ny fo amin'ny mpananao andray izany teny izany. Alohany hamakiko ny tenin'Andriamanitra nefa dia te hametraka fanontaniana iray aminao a. Hoe raha ety ambonin'ny tany tsika, ety amin'ny tany izay fiazakazahana, ety amin'ny tany izay andalovana, tia anontany ianao aho hoe mizotra makaizaka ny lalanao. Fantatrao ve ho aiza ianao? Mandeha ho aiza ianao amin'izao dianao izao? Anjarantsika ny mamaly. Valio any anatin'ny sainao any dia dinio kely hoe tena ho aiza tokoa moa izaho ty. Fa Andriamanitra te hiteny aminao androany. Tahaka ny teneniny tamin'ny zanak'Israely rehefa niala avy tany Egypta. Tahaka ny teneniny tamin'ny zanak'Israely rehefa nesoriny niala tany Egypta dia noentiny tamin'ny lalana mazava izay efa nosoritany sy efa nomaniny omena sy andehanana. Hoe esoriko eto Egypta nareo a, hoentiko anany amin'ny tany tondra-dronozy tantely dia ny tany Kanana. Ary teny an-dalana dia niteny Andriamanitra. Exodosy 4:15 amin'ny anaran'i Jesosy nanao hoe ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Teto Andriamanitra dia niteny tamin'ny zanak'Israely hoe mandrosoa. Satria nahoana no teneniny zanak'Israely hoe mandrosoa? Satria ao aloha tamin'ny tany izay efa nomanomena ny zanak'Israely dia tany tsara, tany feno fahasambarana, tondra-dronozy tantely, tany feno harena, tany izay nampiadana an'ireo zanak'Israely ireo. Na izany ara nefa dia izao hoe betsaka ny ady. Tsy hoe noentiny zanak'Israely dia nandeha nahitsy ny lalana. Tsisy ninina fa dia nilamina ery teny an-dalana dia tonga tany amin'ny toerana. Tsy izay ny zavatra nitranga. Fa tena feno obstacle teny amin'ny lalana rehetra nalehany teny. Feno ady teny an-dalana. Feno zavatra maro izay tena hoe surprise. Surprise tamin'ny zanak'Israely satria izao
zavatra tsy nampozony zareo daholo ny zavatra nitranga. Teny an-dalana teny ary vao niala kely fotsiny ary dia efa tapina ny lalana. Ranomasina be ny teo alohan'ny zareo nefa tsy maintsy andeha. Ho aiza hiverina lanin'ny sabatra maty ny Egyptiana izay efa nanenjika an'izy ireo avy ao aoriana. Raha ohatra ka hiteny andao ary hiverina maty daholo. Androso ranomasina ny teo aloha, aiza no aleha. Izany ny ady, izany ny fizan-toetra nandalo tamin'ireo zanak'Israely ireo. Fa Andriamanitra nefa na izany ary tsy nandao azy. Ary izay no tenenan'Andriamanitra tamin'izy ireo tamin'ny fotoana io hoe Mosesy lazao amin'ireo zanak'Israely ireo ataovy mandroso izy. Ataovy mandroso izy. Ary dia izao inona ary natao androso aizy? Ranomasina ity ahoana ny andalana amin'io? Fa izao matoa Andriamanitra ny teny dia azo andehanana io izany. Ary izy no mahalala. Ary dia nandeha tokoa izy ireo. Ary rehefa nandroso izy ka nanaraka ny tenin'Andriamanitra dia nisokatra ny ranomasina, lasa tany maina, afaka nandeha teo izy ireo. Afaka nandeha tamin'ny tany maina satria Andriamanitra izy mahay ny zavatra rehetra. Izy nanao an'io ranomasina io, izy nampisy an'io ranomasina io. Dikany azon'Andriamanitra baikona avokoa ny zavatra rehetra satria asan'ny tanany ihany. Nisokatra ny ranomasina, nandeha teo ny zanak'Israely tsy nisy ninninona fa lasa fefy tamin'ny andaniny roa ny ranomasina, ary dia nandeha tamin'ny tany maina izy ireo. Tsy afaka niverina izy na dia nisy ary izany satria ny fahavalo dia nanenjika avy ao aorianan'izy ireo ary efa mitady handringana azy. Nahitan'izany nefa ny fahavalo dia mba niditra koa. Niditra koa ny Egyptiana ary niditra tao anatin'ny ranomasina satria lalana no hitany teo. Fa teo koa no nandringanan'Andriamanitra azy. Famonjena ho an'ny zanak'Israely ny ranomasina nisokatra, fa fandringanana ho an'ny Egyptiana, ho an'ny fahavalon'ny zanak'Israely. Izany ny asan'Andriamanitra. Inona ny lesona azo aloha tamin'izay voalohan'izay? Izao ety an-dalantsika izao, ety amin'ny tany aditsika izao, ety amin'ny tany be fahavalo ary manenjika avy ao aoriana ao mandraka riva ny fahavalo. Andringana azy ianao ary tsy misangy, tsy mitsitsy. Fa andeha volo tsy ho avy ozy izy ny ten'Andriamanitra raha tsy hamono, andrava, andringana. Ka ny andringana anao ny tanjony fa izao rehefa eo Andriamanitra, rehefa eo Andriamanitra, rehefa avelanao hisy fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao manontolo, dia izao tsy afaka mikitika anao fahavalo ary tsy afaka handringana, tsy afaka hamono anao na dia kely aza, tsy afaka mikitika anao kory. Fa izy ihany no handringana ny fahavalonao. Inona izany lesona voalohany? Lesona voalohany dia izao: rehefa tenenin'Andriamanitra ianao hoe mandrosoa dia mandrosoa. Rehefa tenenin'Andriamanitra ianao hoe tsy naman'izay mihemotra isika fa naman'izay mandroso. Tsy mety ny fiamorana, tsy mety ny fiverenan-dalana, fa mety ny fiverenana amin'Andriamanitra. Mety ny fiverenana amin'Andriamanitra, fa tsy mety ny fiverenana amin'ny lalan-diso. Satria tsika tany amin'ny fahadisoana teo aloha, tsika tany amin'ny lalan-diso taloha, tamin'ny lohan'ny fiainantsika raha matoa talohan'ny nandehanantsika tamin'ny lalana izay lalan'Andriamanitra, dia tany amin'ny lalan'ny fahadisoantsika. Ka tsy mety ny hiverenantsika any amin'ny lalan'ny fahadisoana intsony rehefa tafavoaka tao ka mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana
tahaka zany ny zaka izay nahazo andreo tsanak'Israely. Tsy afaka miverina tany Egipta intsony izy izay tany fanadevozana. Rehefa nesorina tany ka nitenenin'Andriamanitra fa ho any amin'ny tany tondra dronosy tantely dia tany ny fiadanana. Ary izay nitenenin'Andriamanitra hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Itsika koa raha ohatra ka efa eo amin'Andriamanitra ianao, raha ohatra ka efa nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy Andriamanitra ao ianao, raha ohatra ka efa niala tamin'ny faratsiana ianao ka niova ho amin'ny fahatsarana, aza miverina amin'ireny faratsiana ireny intsony. Inona ny fahotana efa nataonao? Inona ny fahadisoana efa niainanao? Inona ny zavatra ratsy efa niainanao nefa tsy mahasoa teo amin'ny fiainanao? Raha efa niala tany ianao, aza miverina intsony. Aza mandeha antsony na kely akory aza, fa tany fanadevozana any, tany fahavalo any. Voandevo any ianao, andevoziny devoly any ianao, andevoziny ratsy any ianao, andevoziny fahavalo any ianao, aza miverina intsony. Raha ohatra ianao ka mbola any amin'ilay tany fanadevozana indray, raha ohatra ianao ka mbola fantatra hoe mbola ao amin'ny tany fanadevozana, mbola ao anatin'ny tany izay misy ratsy, tany feno fahotana, tany feno faratsiana, raha ohatra ianao mbola mipetraka ao, raha ohatra ianao mbola miaina ao, raha ohatra ianao mbola mankafy ao, dia miala tao mandrosoa ho any amin'ilay tany Kanana, mandrosoa any amin'ilay tany tsara, manaraha antoro-marika Andriamanitra midira ao amin'ny lapa ny fahamarinana. Aiza ny lapa ny fahamarinana? Ao amin'i Jesosy Kristy. Mila manaiky ianao, mila manaiky ianao fa Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia tafiditra ao anatin'ny lapa ny fahamarinana ianao, ary afaka miainao tsara, dia tafiditra ao anatin'ny lapa ny voninahitra Andriamanitra ianao, dia mandroso hatrany ianao, mandroso hatrany amin'ny taridalana izay omen'Andriamanitra mandrakariva. Fa misy taridalana eny mitarika anao Andriamanitra. Reto zanak'Israely reto rehefa niala avy any Egipta no hitan'Andriamanitra ho any amin'ny tany Kanana, tena lavitra ny lalana. Ela, tsy moramora ny teny an-dalana, tsy moramora ny lalana, fa sarotra ny lalan'izy ireo. Ary izay nahatonga an'izy ireo nymonomonina mandrakariva. Fa maninona izay no entina aty? Fa maninona izay raha navela maty tany Egipta tany? Fa maninona izay no zao? Ary misy fotoana tena niodana tamin'Andriamanitra mihitsy. Misy fotoana tena nandan'Andriamanitra tanteraka. Efa fantan'izao hoe Andriamanitra nomba azy, Jehovah Andriamanitra mihitsy no nampiasa ny Mosesy hitarika an'izy ireo, ary fantan'izany. Fa nisy fotoana tena niodana dia nanangana omby volamena, nanangana sampy indray hivavahana. Izany ny ditra ny zanak'Israely. Fa izany ange ny ditrantsika, izany ny ditrantsika amin'izao fotoana izao ny zanak'olombelona. Mahafantatra tsara ny zanak'olombelona, ary tena hoe tsy haiko hoe firy% olombelona eto ambonin'ny tany tsy mahalala, tsy mahafantatra an'izany hoe misy Andriamanitra, misy izany Jehovah Andriamanitra izany, ilay nahary ny lanitra sy ny tany. Fa misy mbola miodina, misy tsy te halala akory, misy mbola manangana sampy, manangana Andriamanitra tsy izy, manangana Andriamanitra hotipony izay tsy Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, manangana vatakazo, manangana zavatra hafa hotipoiny eo amin'ny fiainana. Nefa dia mahafantatra hoe misy anie izany Jehovah Andriamanitra izany. Izany ny toetra ny zanak'olombelona, izany ny toetra ny olombelona amin'izao fotoana izao. Mbola tsy tara raha ohatra ka mahiheno an'izao toriteny izao ianao, raha ohatra ka tonga eo am-potsofinao izao toriteny izao, raha ianao ilay nefa nanangana Andriamanitra tsy izy, raha ianao ilay nanangana sampy hotipoina, raha ianao ilay andevoziny zavatra
ka lasa andriamanitra reny. Ary io fa mbola tsy tara. Miverena amin'ny Andriamanitra aho. Miverena amin'Andriamanitra aho. Fa raha mbola velonaina ianao, mbola misy fanantenana aminao. Mbola misy fanantenana, mbola mitady anao Andriamanitra hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany Andriamanitra te hamonjy ny fananao. Hatramin'ny farany Andriamanitra miala nenina aminao. Andriamanitra tena be fitiavana. Tsy hoe mamono ny olona zany hoe ratsy ka nanota be dia tonga dia ho aringana eo ny eo na tout de suite vao manao ratsy tonga dia pria maty. Tsy manao an'izany Andriamanitra. Fa ny mahagaga ary matetika dia zao. Ny olona hoe ratsy toetra izay hitan'ny olona hoe ay ratsy toetra sotro zao. Reny olona reny tena hoe lava andro iainana. Ela vao maty. Misy olona tena irin'ny olona mihitsy tokony ho faty an'io aleo maty any. Fa vao may ny ela velona. Izay Andriamanitra azy. Satria be fitiavana izy. Tsisy tiany ho very na dia aza. Ianao miaino io androany. Tsy tian'Andriamanitra ho very ianao. Nomeny ny zanalahy tokana hamonjy anao. Afaka manadio anao ny rà nalatsaka Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Anadio ny otanao. Mety hoe ohatran'iza ny fatra ny fahotana vitanao. Mety hoe ohatran'iza ny zavatra ratsy vitanao. Mety hoe namon'olona firy ianao. Mety hoe njangajanga tetsiroa. Mety hoe tsy haiko tsony inona ny fatra ny fahotana ny faratsiana vitanao. Dia hozy izainao hoe tsisy fanafany tsony amiko. Tsia. Andriamanitra mbola miandry anao hifandahatra aminy. Andriamanitra mbola mitady anao. Tsy tiany ho very izany ianao. Tiany ho vonjena ianao. Mbola misy toeranao ao an-danitra. Mbola misy toeranao amin'ny lapan'ny voninahitra Andriamanitra. Misy toerana ho anao izay miaino, ho antsika tsirairay avy eto ambonin'ny tany. Misy toeranao ao amin'ny lanitra ao. Amboarin'Andriamanitra rehefa lasa Jesosy miteny hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo izay toerako no itoeranareo koa. Misy aho fa manaiky venao. Manaiky venao andeha eo amin'ilay toerana efa manahirana ny tompo. Amboarina ho anao io. Manaiky venao hiverina amin'Andriamanitra. Manaiky venao hiala amin'ny toerana ratsy izay toeranao io. Fa andeha amin'ilay lalana tsara. Lalana tsara efa oman'Andriamanitra ho anao. Fa hiadananao mandrakizay. Mbola misy famonjena ho anao. Mbola tsy tara. Mbola tsy tonga Jesosy. Ho avy Jesosy. Ho avy ny tompo. Andringana. Hanapitra. Anty izao tontolo izao ty. Ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy hitsara. Hitsara mivelona sy maty. Ary tsika tsirairay avy ho tsaraina. Fa izao mbola misy fotoana izao. Mbola misy fotoana ahafahany mamonjy anao. Mbola misy fotoana ahafahanao mieritreritra. Ahafahanao manapa-kevitra. Haloranao ny tenanao an'Andriamanitra. Haloranao ny tenanao an Jesosy Kristy. Ka namena takan-jaky ara ny fahotanao. Na mangatrakatraka takasily ara ny fahotanao. Na tena maity. Ohatran'ny charbon ara ny fahotanao. Afaka mbola hofotsiny taka ny oram-panala. Afaka hofotsiny izany ary tsy mitanisana izany Andriamanitra. Mba mela heloka izy. Ary ampy hanadio ny fahotanao ny rà nalatsaka teo Kalvaria. Aza manamelo tena androany. Fa omen'Andriamanitra fotoana ianao amin'ity androandroany ity raha maheno ianao aza mangataka andro. Ekeo ny lalana miverena amin'Andriamanitra.
miverena amin'ilay nahary anao, miverena amin'ilay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany natonga anao toy izao. Raisy Jesosy Kristy lay zanany lay tokana natolony hosorona indray mandeha monja, nandatraka ny rany anadio io ortanao io. Afaka vonjeny ianao, afaka vonjeny ianao sy ny ankonanao, ary misy toerana ao an-danitra ho anao, ho an'ny ankonanao rehetra. Misy toerana ho anao, ninina fahotanao, miverena amin'Andriamanitra. Raisy Jesosy, ekeo ny famonjeny, ialao ny fahotana, ialao ny ratsy. Aok'izay, aok'izay, amp'izay nandehananao tamin'ny lalana ratsy. Aok'izay nanaovanao kitototo amin'ny fiainana, ka nanaovanao izay tianao, nanaovanao izay mahafinaritra anao, nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Asio fetrany. Aok'izay miandry anao ny Tompo, miandry anao Andriamanitra, miandry anao Jesosy Kristy, miandry anao amin'ilay lapa amin'ny voninahiny, afaka hiadananao mandrakizay. Isaorana izy, lehibe ny fitiavany ary mandrakizay famindrapony. Dia rain'Andriamanitra voninahitra ho anazy irery ihany. Anao Jesosy ny dera, anao Jesosy ny haja, anao Jesosy ny voninahitra mandrakizay. Ry Andriamanitra tsara indrindra, lay tompon'ny tompo, lay mpanjaka amin'ny mpanjaka. Misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra, mankasitraka anao indrindra ny amin'ny famindraponao, te hamonjy ny olona rehetra ho afaka amin'ny fahotana, ary manome famonjena maimaim-poana. Misaotra ray malalo, dia iraina mandrakizay ny anaranao. Halleluia, amen. Zaranao zay tsapanao, nefa tovery kely ao, tovery kely ao. Fa tsy haiko akory ao nambolaminy, zay rehetra ezahanao lazay, sa tineka mora manadiny, ka tovelombeloneny ao fatsy miaina. Indro reny masoko mpanjiny, tsy fiantratrako ao indray ny aina, ny famarinanao nao kanadiny, sy hanava misaina hatsaiz, fitiavanao ay lazao hatsaiz. Size fitiavanao ay lazao hatsaiza. Mbola eo ananganay ve ianao, rehefa tsy mety tsony aho satria leo ay sy leo anao tsy matoky, tsy matoky, fa tsy haiko akory ary aho nambolaminy, say rehetra ezahanao lazay, sady meka mora manadiny, ka tovelombeloneny ao fatsy miaina. Indro reny masoko mpanjiny, so
Satraquau indray ny ay ny famarinanao no kanati sy hanavan-tsaina So